Homariky ny Fransakina amin'ireo niarambona vokatry ny andro ratsy sy ny fiakaran'ny rano dia nanatanteraka asa sosialy ny Parabole Madagasikara. Nanolotra sakafo maimam-poana ireo traboina mitoby etsy amin'ny ANSAP Floa arak'izany ity orinasa ity. Nanampy izany amin'ny fanatanterahana izany asa izany koa ny Rotaract Faneva. Sakafo misy 510 maimam-poana isan'andro no omen'ny Parabole Madagasikara andro traboina natoby vonjomaika etsy amin'ny ANSAP Floa. Homariky ny Fransakina amin'ireo niarambona vokatry ny andro ratsy sy ny tondra-drano no antony nanatanterahana zao asa sosialy zao izay nampitondraina ny lohahevitra hoe restaurant du cœur. Eo ihany koa ny maha orinasa mpandray andraikitra azy. Fisafidianana an'ilay toerana aloha izay tena hoe misy antony manokana. Angamba ny hoe le hetsika no ohatran'ny somary niova kely amin'ny fantatsika moa zany Parabole manao resaka asa sosialy teo dia teo alohan'ity hetsika ity dia misy amin'ny tena resaka fanabeazana no mpanana bebe kokoa zany eo amin'ny fanabeazana ho an'ireo zaza madinika. Tamin'ity dia lasa somary nakany amin'ny resaka vokiava mahatratra mihitsy vokatry ny vona izay miatra tamintsika no ny andro ratsy izay zany fanampiana ho andro trabony reto zany miendrika ity asa sosialy ity tamin'ity naikora. Miara-miasa akaiky amin'ny Parabole Madagasikara ary nitondra ny anjara biriky amin'ny fanatodisana zao asa sosialy zao ny Rotaract Club Faneva. Tsy voazao izahay no niara-niasa tamin'ny Parabole Madagasikara fa efa nisy fiaraha-miasa anankiray izay nataonay tamin'ny volana Octobre 2014 teo, nanome accès gratuit ny chaîne éducative ny Centre Aina Malaza. Dia mbola mieritreritra ny hiara-iasa koa izay amin'ity farany volana ity any amin'io centre io ihany hanome boky dans le cadre ny extension amin'ny bibliothèque any zareo. Nataon'ny Parabole Madagasikara lahara-pameana ny fanampianareo sahirana afa manatanteraka ny asa sosialy izay hisahaniny dia nanokana mpahambola avy amin'ny famandriana nataon'ny mpanjifa ny orinasa. Sehatra ara-tsosialy maro samihafa no sahan'ny Parabole ka singarina amin'izany ny mikasika ny ankizy madinika sy ny fanabeazana.